arahinao miala finainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy 1:20 ny 15 ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arahinao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arahinao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy 1:20 ny 15 ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arahinao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arahinao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy 1:20 ny 15 ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arahinao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako vavaka fiambenana vavaka fiambenana Alleluia dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasana vavimalala ny amintsika amin'izao fotoana izao faly be indray ny tenako tena faly miarahaba antsika tsirairay avy izay tratrantsika eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana Andramoka izaho ny akiradio ary ny mpikambana tanatin'ny gropy izay maharesy dia tahiny tompontsika menakavy ary manona fiadanan'ny tompo amin'ny isa-tokantrano isam-batan'olona izay mandray an'izao fandarana izao dia misaotranao ny fidy araka aminay eto indray androany ary dia matoky sy mino fa tsy ho diso fanantenana ianao atoka miaraka aminay eto androany matoky ary avana malala fa tena hoe raha kivikivy ianao tonga eto dia tena hery ianao miala eto raha niondrika tsy nahatraky ianao tena hiandrandra ny lanitra ianao raha hiala eto nidreradreraka sinonanona dia tena azo hery sy voky ny tenin'Andriamanitra tokoa ny ianao hitombo ny finoana raha somary lasaka ny finoana reradreraka ny finoana dia hitombo ny finoanao izay ny fanirianay ka dia raha tonga eto ihany ianao dia araroty fa za matoky sy mino fa tsy ho verimena koa ny fotoana izay rahanao aminay fampaherezana eto amin'ity androany ity fa tena hoe andraisanao hery ny fanahy masina dia hiantoka ny tontolo andronao rapitso sy ny hoavinao rehetra mety kion-dalana eo amin'ny fiainanao ty androany ty raha androany vao tonga eto ka dia za mitena hoe marety aloha Andramoka izaho fa tsara Jehova Alleluia tahiny tompa isika rehetra izay niditra voalohany moa zany androany dia raha napavaka Danielany mahazo tsodrano izy niditra voalohany isika moa zay miditra voalohany dia mena tsodrano ka miara-mahazo an'ity tsodrano ty raha napavaka Danielany ary any Koet Arabia Saodita ny Chine ary na Madagasikara sy any efa tsisy any Oman intsony fa zatra le miteny an'ilay Oman efa ny Madagasikara efa ny tamatavy zao ny anapavasika tany Oman ity ary tsodrano amin'ny bokin'ny Jeremia 7:7-9 no tsodranonao koa Daniela manao hoe
Aminaran'Jesosy za efa nanao anao hoe fa nataoko isanjanako ianao ka homeko tany mahafinaritra dia lova zay tena endriky ny firenena. Eny hoy za ianao anao hoe raiko ka tsy ala amin'ny fanarahana. Halleloia, amen. Na ianareo daholo hoe raha nampavoko tany lany tombontsoan'izany hoe antsoin'Andriamanitra hoe zanany ho isan'ny zanany gezy zany lehibe zany ka dia zany nitsotra aminao androany ianao anao azy hoe rainao izy dia hiteny aminy ianao fa tsy ala amin'ny fanarahana azy, fa ianao kosa ao anatin'izay dia ho ataony ho isan'ny zanany ary dia omeny tany mahafinaritra sy lova tena izay tena endriky ny firenena, anome anao ny lova tsara indrindra Andriamanitra raha mbavoko Danila. Tahiny tompoko Danila any Belzika moa niditra voalohany narakaraka azy Sandola Koweït, Tina Sri Coco Chine, Nambintsy Makrina Koweït, Rosemine France, Tina Sri Coco Chine, Kikirandrena Solo Madagascar, Tina Rakotorzaka France, Miriana Andriamanala Madagascar, Erika Rak France, Kodanila Belzika, Aingo Irinandrena Solo France, Angelina Diamant Chine, Arabianisy Tafafoso Matsara indray, Bersava Koweït, Marie Angela Tamatavy Madagascar, Nachela AMG France, any Nantes tadidinareo, Kota Léonie Arabie Saoudite, Artisanat de Madagascar France, ary Itody Raounso France, Bersava Koweït ihany koa, Razanazo Sylvie Arabie Saoudite, Boudy Ravolomboangy La Réunion, any amin'ny nosy La Réunion, dia Asiny Apôstôly Madagascar, Marie-Jo États-Unis, Zamina Camarade Jesosy France, Tody Jesosy mandrakizay Allemagne, Kadaka France, Fabilazana Kadapa Koweït, Azaska Patici France, dia ao ihany koa i Akasa Estera Fanjaniana, tsy haiko moa ny toerana misy azy fa raha afaka mba soratana hoe ny toerana misy azy ranabavy Akasia dia faly zay mifankalala aminao. Ao ihany koa l'Antony Rina Botanavao Liban, alleluia, Ravitakalo Madagascar, Fabiola Zanakadapa Koweït, Mampionina France, Marina Tiana Canada, Bartel Madagascar, Antra Clarisse Madagascar, Gina Randrena Solo Chine, halleluia, tahiny tompontsika rehetra, Angèle Pagès France, halleluia, Andonirina Suzelle Suisse, Jesosy Mpandresy Madagascar, tonga soa isika rehetrarehetra, maharetatra amin'ny farany daholo ry havana malala. Falibe mahita anareo ary dia matoky sy mino fa ifampiarahaba androany raha vavisika Tina Rakotorzaka eto France, nitondra antsika anaty vavaka fanombohana, nitondra antsika anatin'ny ten'Andriamanitra, Atsasika Patitsi eto France, dia vavaka ho an'ny firenena Itody Raounso eto France. Anjaran'ny ekipa eto France zany mandray anjara androany eto anatin'ny groupe Balsam, groupe 5, mahereza daholo nareo dia tahin'ny tompo isika rehetrarehetra. Razana Monique Koweït, Andrina Suzelle Suisse, Soameva France, Angèle Pagès France, Jesosy Mpandresy Madagascar, zay no izy. Ndao ary isika mivavaka metraka ty fotoana teo ampelantan'Andriamanitra, tahiny tompo Tina Rakotorzaka, anao ny fitenenana. Tahiny Jesosy tsika rehetra dia mbola faly be ny tenako rava malala tafiaraka aminareo izao takarivo izao. Tahiny Jesosy Pastera Menakavokely. Hiaraka hivavaka ary sika amin'ny anaran'i Jesosy no angatahadrika izany vavaka izany. Misaotra anao be dia be izay Jehovandriamanitra, raha mbola tafavory eto anatrehanao. Ary Jesosy malalo, misaotra anao be dia be izay satria raha tsy mbola izany fitiavanao Jesosy, noho izany fitahianao Jesosy no mahatonga anay velombelonaina mitera ny anaranao masina, mankalaza ny anaranao. Mendrika an'izany ianao Jesosy malala, mendrika an'izany ianao Jehovandriamanitra ray malala anay. Raha tsisy ny fitahianao zay Jesosy, raha tsisy ny ariary mpitiavanao ny hery ara-panahinao, tsy mahatoy izao anay, satria ny teninao manao hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao ay sy anao, ary ario izany fitiavan'Andriamanitra izany ry hava-malala, ary ampahareseo, ary ario amin'ny fiainanareo manontolo, fiainantsika manontolo. Dia mangataka aminao Jesosy, ireo namanay, ireo havanay izay mbola taraiky sy varimbariana any ambadika any Jesosy eo, fangain'izy ireo.
fangaina izy ireo mba ho tonga ara-potoana eno an'izany voninahitra eo zany Andriamanitra eo, satria ny voninahitra eo sy ny herinao Jesosy malala dia manome fitahinanay, manome hery anay, mamelombelona anay. Ary indrindra izany voninahitra mahery izany dia zakany ihany koa Jesosy io mba tsy hisy anakatrakana an'izany fandaharanao masina izany, fa izany fandaharanao masina izany Jehovah dia mahery noho ny rehetrarehetra. Jesosy malala eo, niza Jesosy eo, mihaino an'izao fandaharana kely izao, kely Jesosy eo, fa mahery noho izao rehetra izao, manome hery ara-panahy Jesosy eo, manome fitiavana, mampamelombelona noho izany Jesosy eo, fangaino, sakano, ary velombeloma Jesosy eo, mba ho velona, mba hiariary, mba hazava, mba ho feno fahasoavana miaraka amin'ny fitahinao Andriamanitra eo, ny rehetrarehetra izay ataona eto. Dia voninahitra sy tera amin'ny anaranao masina indrindra mandrakizay tory amen. Ary ho an'izay olona rehetra manatotosan'ny teninao masina eto, miariary an'izany, mamelombelona an'izany, teoka izany fitiavanao Jesosy, izany herinao hanambelombelona anay mandrakariva. Ary isan'andro manora misaotra Jesosy malala eo. Amen. Alleluia. Tahiny Jesosy tsika rehetra. Alleluia. Mankasitraka indrindra anao raha nabavy tiana Rakotoary Zaka. Alleluia. Tao anatin'izay vavaka mamy izay metinao tamin'ity androany ity. Dia Andriamanitra manankarem-pahasoavana ane hamaly fitianao mitombo ositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Alleluia. Loloantsika milohan'ny zavatra aloha ifampiaraba raha mbola misy tsy narabaiko tao Antra Clarisy Madagasikara, Soameva Rahalahy Asan'ny Apôstôly Madagasikara, Marie Hortensine Koety, Yamodila Koety, Soameva France, Eliana Miariniana, Blessed Sam. Alleluia. Azadinareo Blessed Sam manao sambositra Zandriaina. Dia izay commande nareo dia lasa mbola azo voabibliako tanaty konko tao mialatsiny ihany fa alefako rehefa avy eo amin'izay efa mitombo ny olona mahita. Halleluia. Blessed Sam tahiny tompo. Sandola efa dia hoe manambosoa France tsy ela dia efa eontsika afaka 20 andro tsika latsaka kely dia efa eona. Halleluia. Tahiny Jesosy Aingonina Rodriguez Arabie Saoudite. Zay misaotra anareo rehetra mankasitraka ny mpitondram-bavaka. Eno hira iray tsika dia hitra amin'ny hitra amin'ny toriteny. Ao anatin'ity hira ity raha misy zavatra nataon'Andriamanitra taminareo taka amin'ny mahazatra, inona ny azonareo intsona vavolombelona, inona ny zavanafinaritra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanareo androany, dia ao anatin'ity hira ity tsika no mandefa manoratra ny fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra fitondra vavolombelona dia ho vakiana ao aoriana amin'ny hira milohan'ny toriteniny zavatra roa ny ijoko vavolombelona androany. Voalohany indrindra fa rehefa mba nijery ny banque en ligne koa androany dia voninahitra androany misy vola tsy fantatra, vola tsisy fanazavana avy amin'ny fanjakana mba niditra tao amin'ny comptenay androany. Halleluia. Tsara ny tompo tonga dia tsy nila nangatahana fa nisy niditra ho azy tsy fantatra hoe inona io fa dia raisina aloha. Halleluia. Izay aloha ny voalohany. Fa roa manarakaraka izany dia izao raha zany ravana malala izay moa zany izao dia miditra tanteraka anatin'ny fanomanana efa fanomanana farany, satria ny fiasananay dia tena partenaire officiel ny Jeux Olympiques Paris 2024. Ny dikan'izany dia tena ao anatin'ny tanteraka mihitsy izay. Raha ny rarina sinitsiny dia rapitra tokony handeha ho any Paris zany ary mandritra ny manomboka rapitso zany takijanona fa isan'andro dia mankany Paris ny tenako mamita ny asa mandraraha. Tampoka be tampoka ny tenena tamin'ny alarobia hoe rado mankany Paris ianao. Izany rehefa zoma mantsy dia miasa tapakandro eny sisa ny zoma. Fa zany rehefa lakamisy ohatrao dia efa mieritreritra hoe weekend satria rapitso maraina sisa miasa hatramin'ny 20 dia tapitra ny herinandroko. Dia tamin'ny larobia
nidina tampoka ny teny avy any ambony hoe tsy maintsy makany Paris raha-pitso amin'ny zoma. Tontolo andro ka za rehefa makany Paris dia tsy maintsy tontolo andro, tsy vita ray tapakandro mantsy ny anany alelo toroko any. Dia nalahelo ary avana satria raha-pitso ihany koa dia fetin'ny zanakay any am-pianarana. Manao fety famaranana ny taom-pianarana zany ilay zanakay lamatoa raha-pitso fiarity kely. Dia efa vao nanomboka hoe hanao an'ilay fety izy dia efa hoavy papa hijery ny fety ka dia eno hoavy za. Tonga nefa tamin'ny larobia dia hoe tsy maintsy makany Paris raha-pitso tampoka be. Dia andry tsy hijery anjanako aho zany. Dia sy mampino napailana hoe aza mbola mikiropaka hozy izy. Mendrasa aloha fa mety amin'ny fotoana farany mety mborofain'Andriamanitra. Dia niandry ahako. Tonga ny tambaraina ny eo tamin'ny chefko mbola tsy nisy resaka. Tonga ny atoandro ny eo tamin'ny mbola tsy nisy resaka. Tonga amin'izay ny firavanana hariva somary taraikiraiky vao tonga tamin'izany tsy mifankety tamin'ny dia efa lasa izy. Nanontaniako izy tonga taty an-trano hoe manao ahoana ny programma raha-pitso. Zaho mba teniny tampoka hoe tsy mandeha tampoka indray ianao fa manao amin'ny alatsinainy ianao vao mandeha. Voninahitra ao an'Andriamanitra mahita ny fetin'ny zanako. Tena hitako hoe tena zava-dehibe tamiko ilay tsy mandeha satria zava-dehibe amiko ny zanako, mijery ny zanako. Fanengeravana ilay zazakely rehefa ilay ankizy efa mba mahita hoe manao fety izy dia hoe ianao ray aman-dreniny. Tena faly be mihitsy aho tsy misaotra Jesosy ny azo mampiona izay ilay izy niandry hatramin'ny farany tsy mandeha iray. Izay ny mba tsy hoe mba fa izay ny fijona vavolombelonako tena novain'Andriamanitra tamin'ny ora farany ny fotoanako programma araka ilay mba niriko dia tsy mandeha indray ara-pitso. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Inona ary ny ianareo ndaontsika hianuira ao anatin'ity heri ity nareo afaka manoratra malalaka misy nareo manoratra dia vakiako rehefa avy eo tahiny tompo mianao finaritra ataontsika rehetrarehetra. Ny fiainako sy zao rehetra izao eny avy amin'atoko zao tombon'andro izao ka misaotra anao raio ko inty ao toko manoro tena fa vononoana ny raisokanjaka manoloka izao ka omandrakiza mety tioreray na tokoray aminao satria ny fahasoavanao no natoy izao ay ka ihira tsy tratra ny ansoanso ny anarao ka asana tuavu diavu ni kuningaiza
Halleloia. Tsara ny hira ampelantananao tokoa ny ametrahany ny fiainanay Andriamanitra. Misaotra Jesosy. Halleloia. Zay ariny zay no hira. Naotsika hijery fijona vavolombelona tsika hifaly. Halleloia. Mahafaly ny mamaky ny fijona vavolombelona. Inona ary no nisoratanareo tao amin'izy izay nanomboka tao amin'ny makasitraka hozy itody raha onysoa manoko eo amin'ny itody raha onysoa nga mandra misy refa nanoatra ny ambony any dia mba hahaverina refa azafady fa eo amin'ny itody raha onysoa nalefatsika voalohany misaotra an'izao mbola veronayna anio sakafo ny tafy nisy tafo narova ny arina vita asan'Andriamanitra dia voninahitra ho azy irery any. Halleloia. Amen. Kalazao remilalinina remimalinina tonga soa ihany koa hozy izy tojo ny tontolo androko androany hozy izy tojo isaorako an Jesosy fa nisy olona ray nitantara fijona vavolombelona tampoka zay androany dia tena torotoro fohy sady andranomaso ny tantarainy azy satria tena zavatra ngezabe no nataon'Andriamanitra taminy dia zany eno azy koa dia nangano any ny masoko sady faly loatra ny asan'Andriamanitra lehibe sy mahagaga nataony amintsika. Dia ny faharoa isaorako koa Jesosy fa nahazo fanomezana avy tanin'ny fiasana za. Halleloia. Dia raina Jesosy fa vita soamatsara ny tontolo andro sady narovany nolotahiny ary nrakofa ny fahatsarany rehetra. Halleloia. Amen. Misaotra tojo. Halleloia. Mahakasika ny tojony le hira hozy izy Rodriguez aingonirina manao hoe raina Jesosy niaro sy ny tany menakavy kely androany dia nahafa-po tamin'ny fitontanana nomeny anay daholo zay rehetra nahasoanay ho azy rery ny voninahitra. Halleloia. Amen. Halleloia. Tsara Jesosy. Manarakaraka atao saotra itody tsara hozy izy le hira hozy izy izokiama. Halleloia. Voninahitra n'Andriamanitra irery ihany fa vita soamatsara tontolo andro nomeny tombonandro fahasalamana ary misaotra azy koa fa navahany tamin'ny zavatra nisy eto am-piasana zay rovavy zay miaramiasa tampoka androany ny teny madama hoe misy mpiasa voatonga ka tsy maintsy mandeha io ray io taitra sady ohatry ny nalelo azy satria tsy nanapo fa dia tamana zay fa misaotra ny tompo fanavahany dia tavela aty andry. Mahafinaritra be zany. Voala zany ny mpiaramiasa amin'ny tampoka be fa izy voatazana navahan'Andriamanitra ianao. Voninahitra n'Andriamanitra vita soamatsara ny zon'ny androany izy someva hiditra sabata fafinaretana rapitso arivo ohatry zao tsika efa anaty sabata. Halleloia. Misaotra someva misaotra mifankafizana sabata ty sabata someva io. Halleloia. Ty mitandrinandro sabata mahafinaritra. Misaotra n'Andriamanitra nisy antota taratasy ny ilaiko mety tany Madagasikara nisy ny sakatsakana
nefa teo fona Jesosy voaraiko somatsara alleloia tsara Jesosy berta alleloia tsisy Sorina Rodriguez tamin'ny hira mahakasika alleloia saotra ny tompo lehibe nahatratra vavaka salama tsara daholo na azo fahita-poti be amin'ny posinoa amen ozy Angelina Diamo saotra n'Andriamanitra fa nomeny fahafahana tamin'ny zavatra rehetra tiako anio alleloia ozy Rosemina raiko Jesosy fa nomeny hery tanjaka vita tsara ny tontolo andro sy ny livraison dia nafana be aza ozy izy zandriana na hafana aloha tapakatra 36 degré taty aminay androany tena nahafana iny androany so fa avy kely ny nariva teo dia mila fa mba ilefilefy kely le hafanana be nefa koa aloha mba isy fa ela loatra tsy nisy hafanana ny aloha dia aleoko malafana loatra tsy zay mangatsika loatra ny mbola verika any zay ozy izy Jesosy palesy ray Jesosy misaotra dia Jesosy fa nitatahanao sy narovanao ny vady aman-janako ka tonga somatsara tato tokantrano sady mbola salama tsara koa izay mianakavy kely ozy nanabavy mihaja alleloia ozy izy marina tena hoe alleloia isaoran'Andriamanitra fa mbola velonaina ary mbola tonga eto miaraka amintsika rehetra sambatritsika tonga eto alleloia saotra ny Jehova noho ny famindram-po tontolo andro ny lamina Andriamanitra ny ora farany tokoa ianao izay maharitra miandry anao ozy anjasika patitsy alleloia ozy izy lina hoe misaotra an'Andriamanitra lasoa lasa ny commentaire lasaiza ny commentaire ozy izy nanambavy lina hoe misaotra an'Andriamanitra lehibe fa narovany ny sortie de classe ny zanako faralahy tany amin'ny château de Versailles androany falerizany verina avy tany fa nafinahitra hoy izy teraina Jesosy misaotra azy lehibe koa fa dia niteny tamiko ny mpampiasako anankiray hoe ianao anie famille de cœur anay ndry makasika ery ny fomandre zany misaotra Jesosy fa kasi ianao ny mpampiasa alleloia vita somatsara koa ny tontolo andronay mianakavy kely alleloia voninahitra ho azy mahita fititsika eo mason'ny mpampiasatsika alleloia makasitraka karavavitiana efaka sitrahan'ny ravavitiana ahitany amindrena 29 taty aminay tafakatra 36 androany dia nidina 35 dia nidina 32 efa ariva minody teo 30 tena enja ny aina maheno soa Italia tonga soa Rodine Marie Koweït tonga soa saotra Jesosy zaho izy tiana kotarizaka fa ny machine à laver ko toy tsy nandeha androany nefa ny lamba sasana betsaka sady ilaina maika vaky ny lohako tontolo ny andro ny vavaka mizay zany ny andro Jesosy fa efa tsy hitako intsony izay atao ny dosy feno rano raraka zaza dia efa saika andeha hividy haingana anankiray kanjo rehefa tiany Jesosy dia rehefa hitan'i Jesosy tena reraka no sady sahirana tena amboarina ilay machine à laver dia nandeha somatsara tsy nisy olona tsony tsy nisy olana tsony saotra Jesosy marano ny fahatsaranao fitiavanao ny andava alleloia amen ozy izy arabaina tiana rakotarizaka izy ozy Marie Hortensine hoe voninahitra n'Andriamanitra mbola afaka manaraka fandarana alleloia amen ozy izy kalazao manao hoe tena Jesosy fa mbola nomeny tombonandro ahafahana manotosana adidy sy ny andraikitra izay sahaninay tsirairay avy ary mbola nahazo fotoana handray ny teny eto indray alleloia amen dia raiko Jesosy mampina fa maneho voninahitra foana izy amin'ny asa ataoko vitandreny anio alleloia voninahitra ho azy amen natahiny tompo koa olikaran'olo soa any Koweït tonga soatsika rehetra raha ohatra ka efa vonimbonina ary tsika da ohatritsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra alleloia ozy hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra dia ho ampandrosoantsika ny anabavitsika ajasika patitsy izy nitondra antsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra androany dia rehefa mitory-teny moa izy eo amin'ny 13 minutes eo ny tory-teniny dia efa vita izay dia miverineto ny tenako miditra ny famelabelarina tahaka ny fataontsika isan'andro ny tompo ty ranabavy hihaja anao ny fitenenana alleloia miandriketsika azafady mirabantsika rehetra ry havana ry tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anapaka isambatan'olona isa-tokantrano ane ny fahasoavany amen dia tahiny tompo manoka ny pastera Menakavy tahiny tompo daholo sika rehetra raisiko fahasoavana sy fifaliana trano ry havana ny azahoako indray
mitondra mizara tenin'Andriamanitra fohy amintsika ny famparesana fa indrindra ary indrindra fananganana raha misy ketraketraka sy fampitomboana ny ara-panahintsika. Ka androany aho zany dia tena hitodika amintsika izay efa nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany, izany hoe ianao sy izaho izay kristianina. Misy fanontaniana apetrako aminao sy amiko izay angamba ny asa ianao na efa mba nieritreritra azy rehefa avy nandray an'i Jesosy Kristy dia hoe inona ny ataoko mba azahoako tanjaka ara-panahy. Zaho ry havana efa tany amin'ny 30 taona mahery tany no nandraisako ny fahasoavana ho anisan'ny mpandray ny fanasan'ny tompo ary koa nanaovana batisa. Nanaovana batisa moa zany tany amin'ny fiangonana fiangonan-dehibe ireny tao Antananarivo. Dia tena faly satria nahazo fahasoavana ary indrindra efa tao am-po ny hoe te hanao asan'Andriamanitra. Dia nanomboka ary aho nampianatra sekoly-alahady. Dia tena faly fa nafinaritra. Nanana izay andraikitra izay zany tena hoe tena hitako hoe misy aim-panahy tao anaty. Misy tena ohatrany hoe tsy haiko ny oanareo zany hoe malatsiny amin'ny teny baiko hoe midécrire le niainako fa tena nafinaritra, tena nahatsapa hoe ny zavatra nahasoa satria nieritreritra foana hoe inona ny ataoko mba ahatsara n'ilay fampianarana sekoly-alahady nataoko. Kanefa izao ry havana, nandeha ny taona, nandeha ny volana sy ny taona dia teny amin'izao tontolo izao koa dia nanomboka hitako fa neniena ny fahazotoako. Ary farany arany dia tsy nampianatra sekoly-alahady intsony dia nisy fotoana arany dia tsy nazoto na makany am-piangonana ary dia kamokamo. Rehefa mazoto dia mandeha, rehefa tsy mazoto dia tsy mandeha. Fa soa kosa nefa fa tao anatiko foana ny etaeta. Teo anatiko tao foana ny etaeta hoe te handroso fa nahoana ary ahako no nanana izay fiemorana ara-panahy izay. Andao ho vakitsika nao amin'ny Luka 18:1 misy an'izao teny izao manarana Jesosy. Jesosy no laza an'izany fanaorana izany taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Takatro ry havana fa toromarika voalohany napetrak'Andriamanitra mihitsy tato am-poko io fanoloran-tena io, izany hoe le vavaka, ilay fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra dia tena ilaina raha ohatra ianao ka tena hoe te hitombo ny ara-panahinao. Io fiainana amin'Andriamanitra io zany ny tena hoe fanalahidy voalohany ahafahantsika mampitombo lay aim-panahy ao anatintsika. Satria ry havana raha efa nandray an'i Jesosy Kristy ianao dia izy ny tokony, Kristy ny velona ao anaty. Raha ohatra ka ianao efa nandray an'i Jesosy Kristy, izany hoe ilay fanahy masina no tokony ho mitari-dalana, ilay fanahy masina no manoro anao ny zavatra ataonao isan'andro. Ka raha te hatanjaka ara-panahy ianao zany dia mila mifanerasera aminy isan'andro. Marina aminao ve izany? Mila mivavaka ry havana, tsy misy lera ary izy tsy mba nanao antsika hoe toy ny finoan'ny olona hafa hoe tsy maintsy in-3 isan'andro na in-5 isan'andro, fa tena nameny fahalalahana fa mila fotsiny mifandray aminy. Mila mifandray aminy mba hahatonga ilay fanahy masina hiaso anatintsika, hanolo-tsainantsika, natanjaka antsika amin'ny alakalentsika rehetra. Ka tena hoe mila fitaizam-panahy isan'andro tsika fa tsy hoe miandro fotsiny ny andro alahady. Izany no nataoko tamin'izany fotoana rehefa sabotsy zany vao mieritreritra hoe raha pitso alahady dia manomana kely an'ilay zavatra ataoko. Farany niemotra farany maty tantera ny aim-panahy tao anaty. Sarotra no mifeny saintsika io ry havana raha tsy misy ny fanahy masina manolo-tsainantsika. Dia sarotra ny miady ny zavatra misy etỳ amin'izao tontolo izao. Io saintsika io be dia be ny zavatra sahanady ao anatiny ao eny tsika kristianina mihitsy ary. Ka raha ratsy fanoloran-tenitsika
Izany hoe raha tsy fifandraisana amin'Andriamanitra dia sahirantsika, ho sahirantsika dia tena izay mahatonga antsika ho mangatsika ny ara-panahintsika. Tolotsaina sy toromarika faharoa koa hitako ry havana, lazain'ny soratra masonao, andonga antsika hijery any amin'ny Josoa any, fantatsika ny tantara. Rehefa maty Mosesy dia Josoa no nasain'Andriamanitra nandimby azy. Ao amin'ny Josoa 1:8, vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy aoka tsy hiala amin'ny vavanao ity boky ny lalàna ity, fa saintsaino andro aman'alina hitandremanao anao araka izay rehetra voasoratra eo, ary amin'izany dia ala avorarin'ny lalanao ianao sady ambinina. Amen. Josoa ry havana dia hitondra firenena, namen'Andriamanitra azy ny lalàna hoe aza avela iala eo am-bavanao. Ity boky ny lalàna ity, izany hoe ity soratra masina ity, na hoe ny Baiboly. Fa eo izy saino isan'andro, saintsaino amin'izay alehanao rehetra, hitandremanao ny lalàna alehanao rehetra. Izany dia marina amintsika izany ry havana. Raha manatanteraka an'izany tsika dia hozy izy hoe ala avorary ny lalanao ianao sady ambinina. Tsy mba nilaza Jehovahandriamanitra tamin'ny Josoa hoe manany ianao mpanolotsaina marobe na praiminisitra marobe na ty boky ny soratra masina ty ry havana no nasainy apetraka eo am-bavany. Dia ambinina ianao izy amin'ny lalanao, ala avorary ny lalanao. Amen. Za ry havana dia tsy dia tia mamaky boky tsy dia tena le hoe tena hoe le olona tia mamaky boky be reny, fa zao kosa raha misy boky anankiray ka fantatra hoe misy zavatra tsara ao anatin'io, na 500 pejy arany eny mety be loatra angamba izay teniko izay 500, fa na be dia be ara izany le pejy hoe matevina, kanefa fantatro fa soa voavakiko io ry havana. Ary zao hitako daholo ny andalana hoe important anatin'io boky io. Dia izay no mba hitarihako ny sainao koa fa ty teny soratra masina ity, ny boky ara tiantsika mamaky azy, nefa olona fotsiny ange no nanoratra an'io ary manome antsika torohevitra ao anatin'ireny famakiana azy ireny. Nefa ty soratra masina ity dia tenin'Andriamanitra. Za ry havana isaky mamaky izy ity dia tsapako hoe fitiavana an'Andriamanitra aloha voalohany, matoa ianao manokatra n'ity Baiboly ity, ary indrindra koa fantatro fa Andriamanitra dia teny ary ny teniny. Izay nefa nilazainy fa tsy miverina aminy raha tsy matanteraka azy nanirahany azy. Ka za mahatoky ry havana fa ity tenin'Andriamanitra ity dia natao ho asy ianao, entina tarihana ny fiainantsika. Izay rehetrarehetra, za dia mijoro avombeny mihitsy fa izay teny rehetra vakiko ao anatiny, eny indraindray misy zavatra tsy fantatra tokoa, misy zavatra tsy hay, fa rehefa miezaka ianao mamerina mamaky dia mazava aminao eo foana mangataka tolotsaina. Fa sika manko dia ohatrany hoe tena misy an'izay mihitsy sika, ohatrany hoe mora lazaina fa tsisy matanteraka tsika, satria tsika ry havana tsy mieritreritra fa ny tenin'Andriamanitra io. Fa raha samy makatoa tsika tenin'Andriamanitra hoentiny amintsika io, izany hoe le saintsika mihitsy ny mila hovaina. Fa raha tsika kristianina no mandeha amin'ny saintsika dia tsy zavatra ho azontsika ao anatin'io teniny io. Raha kosa tsika manaiky fa ilay fanahy masina no manolotsaina tsika dia mijeo aminao ary havana fa anisan'ny mba olona tsy nahay namaky an'izy io aho, ary tena ohatrany hoe kamo. Fa rehefa takatra ankehitriny fa tenin'Andriamanitra ny tena fiainana, tena fihinana, ataovy toy ny mihinana sakafo isan'andro ianao. Raha tianao ny kolokolo ny ara-batanao, te hanatanjaka ny ara-pahasalamanao, tsy maintsy mihinana sakafo intelo isan'andro ianao, farafahakeliny ny indroa. Raha ohatra ianao ka te hanatanjaka ara-panahy dia andramo ry havana fa io tenin'Andriamanitra io nameny ny Josoa dia mbola mitombina amintsika rehetra. Fa raha mahatandrina an'izany ianao izy ala avoarany lalanao sady ambinina. Amen. Toro lalana fahatelo koa ry havana dia militsika
miaino miezaka miaino ny soratenin'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny toriteny satria ao anatin'ny toriteny ny azahoantsika mahazo koa izay tena hevitra tian'Andriamanitra ambara satria betsaka ny karazana fanoharana ao anatin'ny soratra masina izay tsy voatery ho takantsika amin'ny famakiana fa amin'ny alalan'ny fizaran'ny mpanompon'Andriamanitra azy dia ho mazava kokoa betsaka ny zavatra tantara sy ny sisa anaty baiboly izay tena ilaintsika mpanompon'Andriamanitra manazava antsika an'izany. Ka raha ohatra ianao kristianina izay nahatsiaro fa somary matimaty ny ara-panahinao, somary tsy matanjaka ny ara-panahinao, dia andramo fa tsotra ny didiko i Jehovah, mora ny toromarika omeny, meteza ry havana, meteza handray ny toromarika izay omeny soratra masina, meteza ifandray aminy isan'andro amin'ny alalan'ny vavaka, meteza amaky ny tenin'Andriamanitra isan'andro ary indrindra hiaino ny toriteny amin'ny alalan'ny mpanompony. Eto amin'ny andramiko izao dia misy radio, raha ohatra ianao ka mba te hijery dia jereo fa enoy fa misy toriteny mandeha tsy tapaka ao fa azahoanao aim-panahy zany ahafahanao mandresy ilay herin'ny ratsy ety amin'izao tontolo izao ahafahanao manatanjaka ny ara-panahinao ka dia matoky eo ravana fa mba nisy azonao ny raisina ny fizarana tenin'Andriamanitra netiko anao androany ary isaorako izy nanome hery na ahafahako nizara taminao izany teny izany satria dia mbola averiko aminao fa hijoko vavolombelona fa tena avy amin'ny pastera nandefa ny teniny izay nosamboriko teto nilaza fa Mosesy dia olona tsy nahay teny nefa afaka mitondra firenena ary afaka nanome tenin'Andriamanitra ny vahoakan'Israely dia ohatr'izay koa ry havana tsy mba nieritreritra an'izany hoe hizara tenin'Andriamanitra amin'ny mpiarabelona kanefa dia omeko an'Andriamanitra irery ny voninahitra ahafahako mandroso eny tsy mbola tanteraka fa miezaka na dia mbola eny ankitrokely arany amin'izao fotoana ny alehibean'ny herim-panahiko dia misaotra sy manome voninahitra azy isan'andro aho fa ny heriny nahavitako izany dia atolotra azy irery ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay ary ho anao kosa izay miaino ka mankatohany ny fahasoavany. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra anao ranambavy Azazka Patitsi, anitra Clarisse zay sika voatengo. Azazka Patitsi misaotra anao somary miavakavaka tokoa ianao miteny fa ilay hevitra tena voaraisoa matsara mihitsy ary dia misaotra anao indrindra fa dia ianao no mosesinay androany miavakavaka fiteny ozy ianao fa nefa voaray na dia farao aza ny haino. Alleluia, satria Andriamanitra nomonao mino fa any ambadimbadika any misy farao maheno an'izany tenin'Andriamanitra izany androany ka dia tahiny tompo mahereza hatrany nambavy aja dia fanatera amin'ny ankonanao dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Izaho mbola tsy narabaiko hitako mihitsy zao firanarako tonga soa Teriralibenja samy eto France koa izy menada tonga soa Alleluia. Erika Raka tonga soa Kotanela efa nitineniko teo. Saotra antsika rehetrarehetra hifantoka atao amin'ity Luka 9:20 ity tsika androany ny fanoharana ny amin'ilay mpitondra tena naherina angataka. Misy lesona horaisitsika indray eto androany na io vakiko ilay tenin'Andriamanitra hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe aminaran'i Jesosy ary Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Tsy mety zany raha vao tsy mivavaka mandrakariva tsika ka tsy mety zany raha vao ohatra hoe
mivavaka kely fotsy tsika dia avy eo reraka. Fa ny tena mety dia mila mivavaka mandrakariva dia tsy mba reraka. Halleloia. Rehefa misy zavatra manoloana antsika, zavatra roa zany no misafidinao, na ianao reraka io zavatra mahazo anao io, na ianao reraky ny vavaka. Na zany tena io zavatra io no mandreraka, raha samy tsy maintsy ho reraka ihany zany tsika, raha tsy maintsy samy andany fotoana ihany tsika. Tsy andao ve rehavana andany fotoana mivavaka satria io nge fantatra fahazahoana valiny. Alleloia. Manoloana problème ianao andany adiny firy ianao eritreritra sy hitomany amin'io problème io. Misy hira malagasy sy mpihira malagasy hoe nahoana no tomano izy ny andanianao ny aliny ririnina, raha mbola misy tsiky azonao asetra ny onja ndranomaso. Mahafinaritra be anahy mihitsy ilay tononkira manao hoe nahoana no tomany sy ranomaso ny andanianao ny aliny ririnina nefa misy zavatra mpahazonao atao. Mba tahaka izany ihany koa ny vavaka. Tany tompo 15 be hitako miditreto ihany tokoa. Halleloia. Misy zavatra zany atrehantsika. Raha samy ho lany andro any andao lany andro ivavaka amin'io zavatra io. Ny ten'Andriamanitra dia mampahery antsika foana. Any amin'ny Tesalonianina voalohany 5:17 misy andininy anankiray, fehezanteny iray anisan'ny andininy ny soratra masina fohy tsotra fotsiny vavaka aza mitsara. Jerentsika izay Tesalonianina voalohany mba mario anatin'ny baibolinao io. Anisan'ny andininy fohy ao anatin'ny baiboly ny manarakaraka izao. Tesalonianina voalohany 5:5 mifalia mandrakariva, fehezanteny iray zay, mivavaka aza mitsahatra. Alleluia. Zavatra miaraka izany. Raha mivavaka tsy mitsahatra ianao dia hifaly mandrakariva, satria fantatrao fa ambadiky ny vavaka izay ataonao dia misy zavatra azonao atenainao. Ny vavaka ngery rehavana ny tena hoe zavatra tsy andaniana fotoana indrindra, itsika tonga eto ianao tonga eto tsy lany fotoana izany ianao. Ary na hivavaka impiry ianao na hivavaka adiny firy ianao, misy valiny ao ambadika izany. Tahaka ny mamaky baiboly ihany, na mamaky ndray taloha efa mianatra dia mila mamaky baiboly firy, mila mamaky boky eo amin'ny anaky 5 eo anatin'ny taom-pianarana voavakinao hatramin'ny voalohany. J.K. Rowling, antaritsika tsara izany mpanoratra izany. Ahetsenjery tamin'izany ny solon'ny asa soratra. Tena hoe inona moa izany ny azony tsoahana atao anatin'izany. Fa raha mamaky baiboly ianao dia na dia toko anankiray raha vakianao misy zavatra voarainao. Mivoaka avy mamaky baiboly izany tsy mitovy amin'ny mivoaka avy mamaky roman ianao. Tsy mitovy avy mamaky boky hafa zany ianao. Misy fotoana avy mamaky boky efa mifantoka be anatin'iny dia mampitetena be ilay sara amin'ilay an'ilay boky. Misy tahotra anao mivoaka avy eo na tantara-pitiavana mampalahelo dia misy alahelo anao miala avy eo. Fa mamaky baiboly hafa noho izany rehetrarehetra izany. Mamaky baiboly anao tena renao mihitsy hoe misy hery midina. Dia boky ihany io vakianao io fa mivoaka avy eo anao tonga dia matanjaka ianao. Vavaka aza mitsahatra. Inona moa ny zavatra mitranga eto mahatonga an'i Jesosy miteny any hoe tsy mety mba tsy mivavaka mandrakariva ka tsy mitsahatra. Izao ny zavatra mitranga, izao ilay tantara. Andininy faharoa dia nanao hoe nisy mpitsara tao an-tanàna anankiray izay tsy natahotra an'Andriamanitra namena maso olona. Ary nisy mpitondra tena teo amin'izany tanàna izany izay nakao aminy matetika hatraka amin'ilay hoe meo rariny amin'ilay mananady amiko. Ary tsy nanaiky izy aroa fa rehefa afaka izany dia nanao anakavy hoe na dia tsy matahotra an'Andriamanitra aza sady tsy mena maso olona mba omeko rariny ihany mpitondra teny io. Ndao hanahirana izy fa ny manahirana izy fa ndao ho avy mandrakariva izy ka hampasositra. Ity zany misy mpitsara anankiray voalaza sady tsy matahotra an'Andriamanitra iny tsy mena maso olona, tsisy atahorana. Eto zany dia misy karazana fifanandrinana eo anoloana olona anankiroa samihafa. Ny iray mpitsara
manana fanapahana, manam-pahefana tsy voatsindry nizan'iza. Tadidinareo tsara zany mpitsara zany tao amin'ny baiboly tamin'ny andro Mosesy ny etombohan'izany mpitsara zany. Nefa maka ten'Andriamanitra aloha tsika hijereo taky ny ahoana moa ny toetran'izany hoe mpitsara. Any amin'ny Exodose 20 ny nendohany zany hoe mpitsara teo amin'ny zanak'Israely zany. Rehefa misy ady zany eo zay misy moa le mpitsara ady. Misy ady zany entre ny olona anankiroa dia tonga ny mpitsara mandamina ny hoe inona ny zava-mitranga, inona ny fiavian'ny olana. Dia izao Exodose 20 nefa kitsika manao amin'ny 17. Ary hoy ny lafozan'i Mosesy taminy, tsy tsara zao zavatra ataonao zao. Samoreraka mihitsy na ianao na izay olona miaraka aminao zao fa mavesatra aminao loatra izao zavatra ka tsy ho zakanao rery ny anao izao. Inona ilay zavatra mitranga? Misy ady eo amin'ny zanak'Israely dia mitsara n'iny foana Mosesy. Tsisy fotoana androsoana ara-panahy fa mitsara foana, mitsara ady. Ary ankehitriny dia manekeny ny teniko fa hanoro-hevitra anao aho ka Andriamanitra ny ombanao. Aoka ianao amin'ny alalan'ny olona azafady misy bango koa ny baiboly ka azafady mila mitady baiboly hafa. Alleluia. Somary misy bango kely. Azafady indrindra. Misy rovitra kely ilay baiboliko dia nasiako scotch tamin'izany fotoana dia somary takona kely izy, vairava kely izy. Exodose 20 dia 17. Ary ankehitriny dia manekeny teniko fa manoro-hevitra anao Andriamanitra ny ombanao. Aoka ianao ho alalan'ny olona amin'Andriamanitra mba hitondranao ny teniny amin'Andriamanitra. Ary ampianatra azy ny didy sy ny lalàna izay mety alehany sy izay mety ho ataony. Ary mizaha eo amin'ny olona rehetra izay lehilahy mahay sy matahotra an'Andriamanitra dia lehilahy marina izay tsy tia kolikoly. Ahoana hono? Lehilahy mahay tsy azo amidy zany no mpitsara fa tsy le tenena zavatra kely lainga kely dia marina tokoa zany. Tsy azo amidy. Lehilahy mahay matahotra an'Andriamanitra marina dia tsy tia kolikoly ka hoe aomba meko ianao mba meo rariny amoa. Tsy zany ny toetra mpitsara. Reo zany zany ny toetra mpitsara, zany hoe tena mpitsara araka ny zava-misy. Ary izao ny zavatra tena mahatonga ilay fanoharana nataon'i Jesosy, nataon'i Jesosy olona mifanohatra tanteraka mihitsy. Zany mpitondra teny zany indray tao amin'ny baiboly dia manana ny toeran'ny olona tena faible zany. Olona tena tsy manana ianteherana zany dia ilay olona mpiana lava, dia ilay olona omena rariny fotsiny amin'izao. Meo azy rehefa miady ra isika zany miady tany hoe manano tena sisy ary manano tena kely fa meo azy re. Hoy izy Jesosy tamin'ilay firanao fanatitra ilay manano tena ny an'io vehivavy io ny betsaka indrindra hozy izy. Satria maninona manano tena izy tsy tokony havita andefa fanatitra ohatran'iny nefa navita. Izany hoe toerana manano tena zany amin'ny baiboly toerana mpitondra tena dia omena toerana ohatran'ny hoe olona marefo be mihitsy dia mila tena kenakena iny. Raha miady amin'iny ary ianao dia mazava azy fa mety ho resy matetika resy satria izy nomena rano satria izy ary mba manano tena kely, mba mpitondra tena kely. Izay ny zavatra mitranga eto. Le mpitondra tena zany olona marefo nefa miona amina mpitsara izy. Ary raha mpitsara marina dia ireo ny toetrany. Mahay averiko mahay matahotra an'Andriamanitra dia maninona izy teo mahavita mamerina izy aingana be tsy aky jery baiboly. Mahay matahotra an'Andriamanitra marina dia tsy tia kolikoly. Zany hoe niza tonga eo dia tsy mijery amin'ny maha manano tena azy
fa mandeha amin'ny fahamarinana na manano tena azy ianao a nanao tsy nety ianao a tsisy raronanao eto ampitsara raha ampitsara tena izy zany ary zao koa raha mijery koa tsika ao amin'ny exodosy mangefa ketseko ny exodosy toko faharoa 5 exodosy toko fa 5 andininy voalohany ngefa ketsika manamafy amintsika hoe ohatrany ahoana ny toetrany mpitsara zany andininy fa 5 Deutéronomia azafady toko fa 5 andininy voalohany raha misy olona manana ady ka makeo amin'ny fitsarana ary tsarainy mpitsara dia aoka ho hamarininy izay marina ary ho enony kosa izay meloka ary raha tokony kapohana meloka dia aoka hampandriny mpitsara zavatra tiana teneny eto zany dia zao misy enquête mihitsy atao eto ary tena mila mitondra fanamarina ohatrany ianao zany ohatra hitantara zavatra dia mitondra profo mihitsy ianao eo amin'ny mpitsara mitondra zay profo anananao mitondra zavatra justifiena mitondra justificatif zany ianao ohatra nisy namono ianao dia mitondra certificat médical mihitsy izao anke za tsy afaka io tany amin'ny dokotera mihitsy ohatrohatr'izay zany raha miditra eo amin'ny mpitsara zany ny olona anankiray a rehefa ho tsaraina dia mila mitondra zavatra fahany manamarina ny tenany zay zany ny tena hoe manoloana ny mpitsara dia nefa n'le olioka tamin'ny lioka 20 ny tenenina teo dia zao ny zavatra mitranga mbola tena tsy matahotra an'Andriamanitra koa ty mpitsara zany hoe tsisy sentiment zany fo vato ary tsy mena maso olona ary tsisy raha ino mihitsy hoe any ianareo koa sary mpitsara dia manano tena kely io ve mpitondra tena kely io ve mba makeo aminao dia tsisy raha ino zany tsy rahako zany za tsy mena maso olona koa tsy matahotra an'Andriamanitra za mpitsara za tsy mandray kolikoly inona nefa ny zavatra ataon'le ramatoty nisy mpitondra tena atao amin'izany tanàna zany dia nakahoaniny matetika mananady aman'olona io mpitondra tena mananady aman'olona izy tsy fantatra inona ny adiny tsisy fitantarana ny adiny solosy hoe iza le olona ny ady taminy tsy mbola hitany mpitsara any amin'le Deutéronomia teo a enona ny marina dia enona ny meloka enona ny mpitody dia enona ny toriana mialohan'ny tsarana tsy maintsy tonga eo ny rotota ity vehivavy ity tsy niandro ny rotota tonga teo fa ny zavatra nataony dia tonga dia nakeo amin'le mpitsara foana izy mba omeo rariny aho amin'le mananady amiko dia tonga indray izy rapitso omeo rariny aho amin'le mananady amiko dia tonga indray izy rapakapitso mba omeo rariny aho amin'le mananady amiko aiza ary le dossier tsy mbola misy dossier nentina teo fangatahana fotsiny zangeravana miteny aminao fa raha ilana justificatif avokoa ny zavatra iangatantsika amin'Andriamanitra hitsaran'Andriamanitra ny aditsika aman'olona io mety ho resy antsika indraindray ianao hoe mieritreritra enao mihitsy ny tena marina misy fotoantsika entina mbavaka amin'ny tompotrosa masika amintsika ny tompotrosa dia tsika natrany tsy afantrapafatsy le tompotrosa nefa ngery havana le tompotrosa tsy diso raha masika amintsika volana ingenina laitsika no antsika ingeny volany dia volany sasarany dia tezitra izy dia mitondra antsika any amin'ny pôlisy dia lasa ohatry hoe fahavalitsika lasa ohatry hoe iny tokony hokapohan'Andriamanitra tsy zany ve antsika rehefa le manana ohatra fahavalitsika ohatry hoe tena inona nisy raha za ananan'olona trosa tena dia fahitana an'le olona manana an'le trosa amin'ny ohatra ny olona teo dia volo be mihitsy nefa mety olona mivavaka tsy hoe mety olona mivavaka koa io fa itsika indray no mivavaka melo satria matahotra ny tompotrosa dia mangatabavaka mbola tsy tonga eo le olona ho tsaraina le mananady aminao mbola tsy tonga eo fa le mpitondra tena ny tonga melo eo amin'ny mpitsara mbola tsy tonga le any amin'ny Deutéronomia 25 teo aiza ny marina dia aiza ny meloka mbola tsy fantatra iza ny marina ary dia iza ny meloka tsy hoe rehefa manano tena mpitondra tena ianao dia marina mpitondra tena ary tena misy fotoana kizitina reo mety izy zao ny kizitina avy tamin'olona mety adiny amin'olona tsy fantatra ke zany
amindra tonga aiza no maro aiza no amarinina dia aiza no melohana mbola olona ray ny tonga eo fa le olona anankiray tonga eo kosa mahery mangataka hitanareo ry havana ny hoe vava mandrakariva ndikany hoe mivavaka tsy hoe mivavaka mandrakariva na dia miasa reo dia mandany patron anao na dia manao iny ianao mivavaka mandrakariva patron ataovy ty asa ty rado ataova ny asa finy ty ataonao mivavaka mandrakariva dia tsy mitsahatra hinona ary ty mety voaroaka amin'ny asa ianao rapitso tondra tombopitra zany dia mikipy ianao do fa nanino ianao mivavaka mandrakariva dia tsy mitsahatra manao gâteau na bavilovlia ny ampiasana mainy gâteau fa naninona ozy ny patron mivavaka mandrakariva patron dia tsy mitsahatra tsy izay le izy fa ny atao hoe mivavaka dia miresaka amin'Andriamanitra manana fifandraisana amin'Andriamanitra mandrakariva zany tsy voavatra ny intelo isan'andro fa Davida hatramin'izy anatin'ny torimasony lalina ao anatin'ny alina mangina mbola miverina mandohalika dia mivavaka mena amin'Andriamanitra tsy mahita afa-po te hinana foana te hiresaka foana hozy Ezekela hoe any amin'ny Ezekela 3:7 ka nandramako zany dia indro mantao mivavaka toy ny tantely alleloia mahay gâteau any lovely fa ny hoe mivavaha mandrakariva manana fifandraisana amin'Andriamanitra mandrakariva misy ohatra kely tenako anareo ty nareo hoe efa nahita ohatra hoe vato tena vato tena kapohana amin'ny marito be fa tsy mety vaky vato ka dia vato lampy iny ohatra fa hitanareo ohatra io vato io eo amin'ny tany eo efa ela be iny teo dia misy tafotrano le tafo taolina reny zany dia rehefa avy ny orana dia mikorisa le rano eo amin'ilay taolina dia milatsaka ambonin'ilay vato dia na misy ranon'andro na misy orana dia misy rano gotiny rano mitete foana eo ambonin'ilay vato efa nahita ve nareo hoe misy vato goaka melavaka dia gaga ianao afaka 5 taona misy lavaka eo maritovy ny tonga teo gotiny rano milatsaka eo misy gotiny rano milatsaka fa le gotiny rano io milatsaka eo amin'ny point anankiray io foana tsy io fa 5 taona gaga ianao misy lavaka le vato nefa raha maka marito ianao kapohanao tsy vaky eo tsy misy lavaka eo maka burin ianao manisy lavaka amin'ny marito be mety isy lavaka ihany fa mahavariana manontany hoe fananinona nisy lavaka ty vato ty dia jerinao fa misy gotina rano tok mandritra ny 5 taona lavaka ihany amin'ny vato dia mahoatra zany ty mpitsara tsy marina ity fo vato io le vato polonjy teo amin'ny tany teo ary le goty ny fangatahany ramatoa ny fangatahany le vehivavy manano tena misy lavaka ihany amin'ny vato misy lavaka ihany amin'ny vato inona no nahatonga lavaka teo ny gotiny rano dia teny aminao androany nahoana ianao mora reraka mivavaka nahoana ianao no mora reraka mivavaka mavita mandavaka vato ve ny gotiny rano no mivavaka ao misy fotoana tsika mangataka zavatra anankiray 2 andro 3 andro dia tsy hitatsony tsy raharitsika tsy mivaly iny ity vehivavy ity tompoko tsy nanana pièce justificative tsy nanana zavatra afaka namarinina ny tenany manoloana ny fahavaliny fa ny anombanananany gotim-bavaka fangatahany isan'andro jesosy fa taio ty vatoko ty vatonao amin'io le vato be eo amin'ny tany eo ny hoe mivavaka mandrakariva aza mitsahatra amin'ny teny frantsay hoe persévérer mareta hoy izy ndreo manana toko 12 mifalia amin'ny fanantenana miareta amin'ny fahoriana mareta amin'ny fivavahana mareta amin'ny fivavahana raha tsy maharitra amin'ny fivavahana ianao tsy tafavoaka amin'ny fivavahana ianao ry havana raha tsy maharitra amin'ny fivavahana ianao tsy tafavoaka amin'ny fivavahana be dia be ny olona tafavoaka amin'ny fivavahana tsy maharitra mivavaka
ary maro ny olona tsy mahita tombony sy tsirony tamin'ny fivavahana satria nanao tsitipahatra. Misy ngeravana ny vavakantsika na dia fotaka eo ambany ary tsy voalavaka le gotiny rano. Jesosy andrano miteny aminao, Jesosy le mpiaino vavaka ngery avana no miteny antsika an'izany. Tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Dia Jesosy le amaly le miaino anao mihitsy no miteny aminao ny lakile androany. Marety marety. Misy amintsika mivavaka mandritra ny tapabolana. Tsy faharetana izany tapabolana izany. Ny atao hoe maritra, firy taona ianao izay no mivavaka. Firy taona ianao tsy mety leo an'Andriamanitra. Firy taona ianao tena izao ny zavatra nitranga hozy Jesosy eo. Aroany tompo. Andiny fahintsika izao amin'ny Luka 12. Ianao izy lazaina tsara tsy marina. Fa Andriamanitra tsy amerariny ny olom-boafidiny fa izay mitaraina aminy andro aman'alina io le goty. Ary moa hitarehetra va izy. Enina Andriamanitra ngenao andro aman'alina ndry izay ndray. Alao valiana izy. Halleloia. Azako aminareo marina omeny rariny fiaingana izy. Kanefa raha avy zanak'olona moa hita finety ambonin'ny tany va izy. Ny zavatra nangatanao. Zao atao mandra-pahazonao an'io na dia Jesosy aza ny tonga mareta amin'ny fivavahana. Na dia iny azy Jesosy efa tonga mbola tratra eo amin'ny fivavahana ianao. Mbola teo amin'ny ianao faharetana amin'ny fivavahana ny hitan'i Jesosy. Dia izany miteny anao. Tsy salasala Andriamanitra. Tsy hampiandrela anao Andriamanitra. Tsara lahy tena mba mangatabavaka rahalahy amin'ilay zavatra ohatrao tena mafy ty zavatra mahazo. Nao tsika hivavaka ho ahy. Tady dio ry havana. Izay mpitondram-bavaka. Fa tsy problème anay io. Fa problème anao. Ko raha izahay aza vonina ny haritra hivavaka ho anao, nahoana ianao ny tsy haritra hivavaka. Zay dia matetika, tsy matetika, fa dia efa nanolorana tena teo anatrehan'Andriamanitra ho mpitondram-bavaka ny hafa. Fa ny anay dia izao ny zavatra tenenina ny olona. Eto mbavaka raha larato. Ok, tena mety nambavaka. Inona le problème? Fa zao ianao koa hivavaka. Fa sao dia zaza ianao mivavaka ho anao eto dia ianao tsy hita. Na za hivavaka mandra-pahatonga ny valim-bavaka ao, ianao mivavaka 3 andro ny vitanao. Dia za miteny anao fa mety mbola ho elaela. Mety mbola tsy hay zay toyany. Fa matoa Jesosy miteny mangata. Aoka hivavaka mandrakariva ka tsy ho reraka. Dia fantatry Jesosy fa ao ny lakile an'izany. Jesosy mivavaka izany teneko anao. Alina ray manontolo Jesosy mivavaka. Jesosy mivavaka izany maharitra mivavaka. Mila maharitra mivavaka tsika dia ianao mivavaka io fotsiny manana faharetana mivavaka. Navavaky ny sakafo aza ataonao manaova tolom-bavaka mahafinaritra ianao. Miresaha amin'Andriamanitra. Andeha atory ianao rehefa avy eo manana tolom-bavaka mahafinaritra irana amin'Andriamanitra. Fa ao ny lakile, ao ny lakile. Ho tahin'ny tompony antsika rehetrarehetra. Za matoky fa manomboka eto dia ho tsaronao ilay gotin-drano malavaka vato. Tsy maintsy lavahantsika io vato io. Gotim-bavaka io, mivavaka kely tsika androany, goty. Mivavaka kely tsika rapitso maraina, goty. Rapitso atoandro, vao manam-potoana kely, milatsaka amin'ny goty. Tsy maintsy lavaka io vato io. Tsy ilay vavaka ndray andro tonga dia kanota be, vaky indray ny vato, lavaka ny vato. Ho lavahantsika amin'ny gotim-bavaka io. Ho tahin'ny tompony antsika rehetrarehetra. Halleluia. Amen. Mahireza, mba mandrakariva, dia aza mitsahatra. Rado akila teo, ino ny kantoko? Fa misy zavatra nakasika anao tamin'ny voalaza teo dia manasa anao hiantso amin'ny messenger, amin'ny kantoko io dia afaka miditra ianao mizara fahatsapana. Inona ny nakasika anao androany, inona ny voarainao androany, dia manasa anao ary zatsika hiantso, zatsika daso aloha ary efa misy tafiditra ato misy tafiditra ao aloha sitsika sary. Halleluia. Aloha sitsika sary dia mentsika fitenenana izy avy eo. Ao ary menanao ary ny fitenenana Ranabavy Aingonina Rodriguez. Inona ary ny azonao zanena androany? Tao anatin'izay voalaza izay anao ny fitenenana.
Makasirika bika pastera namitenenina velomanoina karaza Jesosy Kristo. Kasirika nareo madata amin'ny dortena tena mampitango. Makasirika nina Sofina Sofiaza mampianatra karamitsy ny alohan'ny mahasotana Andriamanitra. Ny zavatra tena nakasika be anazy hoe samy fotoana milamy ihany dia zareo be milamina fahamakiana ny tenin'Andriamanitra ary ny fahamanaraka izay dia ilaina ny fara-panaharitra tahaka ny tena itirafa herinaratra izy dia farakiteny hoe Andriamanitra mihitsy no kasika fonitsara amin'ny raro azy dia tahaka izany tsika hoe rehefa mahery mangataka tsika dia tahaka an'ilay vato latsahana teo amin'ny rano teo amin'ny tavo dia goaka ihany tena mampisaina be izany raha mahakafoana ny vato ilay efa rano kely ianao mokan'ilay vato ihany dia tena hoe mampisaina be mihitsy izany sy ny teny pastera hoe misy ny tombo mahafatatsika anaty tantara Jesosy ka dia tena hoe mampianatra be mihitsy izany amin'ny maharitra n'Andriamanitra ny fivavahana fa tsy hoe zavatra mainaika fotsiny dia izay no tena mahakasika Aleluia, mankasitraka indrindra anao somary misy manaky kely moa ny feonao nefa ny haino tsara ihany ilay fizarana fahatsapana sady mamy be mihitsy fa dia mankasitraka indrindra anao dia Andriamanitra manakaream-pahasoavana aleloia hamaly fitianao dia mitombozy sady mitombo fahasoavana trano mamy be foana fizarana fahatsapana raha nampaviaingo dia tahin'ny tompo dia mitovy foana fa miandry anao foana izay efa anisan'ny tena efa mpizara fahatsapana matianina aleloia dia manaraka izany koa moa ty anankiray efa miantso ato ty efa zatra mihitsy izy menadamy mizara fahatsapana dao mena androlatojo ary ny fitenenana inona ary ny azonao zarena androany tojo Meko pastor tena matariany Jesosy daholo tsika rehetra makasiraka be dia be ianareo mianadahy tahaka ny toroteny fa mikasika sady nampianatra nosika indray mbola hoe ampitombo ny ara-panahy izay aloha tena nakasika na voalohany ilay fitaotarany ranavavy haja an'ilay dimy alany lalovany dia ilay hoe nihembotra kely rehefa veo indray nandosy be niezaka foana ny tombo ara-panahy dia ilay nanaovany publicité keliny radio koa tena nakasika kely anahy tena marina radio marina tsika raha manao malala aky radio point radio 1-2-3-4-5.com ny radio atsika aleloia dia tena nakasika anahy koa ilay tenin'ny pasitera anankiray hoe ilay rano kely mitetehany tetehany tena hoe rano be raha midony eo amin'ny tanana dia inona tsy maheno marary akory azy nefa vato ngeza be fa rehefa mitateh kely ilay rano dia loka ihany ilay vato io tena mahatonga saina hoe babaka antsika rehetra izany rano kely miteteh fa tena voalavaka ny vato dia amin'izay ny fitahin'Andriamanitra aleloia dia tahin' Jesosy daholo aleloia mahafinaritra be ny fizarana fahatsapana mankasitraka anareo menadahy mankasitraka anareo tamin'ny fizarana fahatsapana mbola misy ao ambadimbadika ao izara fahatsapana raha tsy misy tsony dia tsy maninona ihany koa aleloia misy mampikely ny misazy aleloia mbola piditra olona hafa indray aloha tsika izara fahatsapana manaraka aso aloha ary asiana sary foana aloha izay izy vao ataontsika miteny aleloia aso aloha aleloia tahin'ny tompo ary ranavavy tiana rakoto ary zaka inona ary ny azonao zarena androany amen Jesosy pastera dia tahin'ny Jesosy tsika rehetrarehetra dia mankasitraka amin'ilay fitenenana pastera ihany pastera dia mankasika mabe dia hoe tamin'ny voalohany tsika rehetrarehetra tsisy nahay namaky teny n'Andriamanitra sy namakafaka an'izany fa rehefa tena mamaky an'iny moa rehefa tena manaja ny fambarenan'Andriamanitra ianao sy mifetahina dia lasa azonao azy izy lasa voky ianao lasa tsy nona izany fa tena hoe lasa mahafinaritra anao na mamaky an'ilay tenin'Andriamanitra
dia rehefa misy olona mamaky io na hoe mamelapelatra ny tena rehetra io dia tena mahafinaritra be fa lasa azo azo hoe izy lasa hainao no manazava azy tena hoe zavatra hafa mihitsy ny fahazahoana azy dia izay no tena nakasika be makasitraka zoko malala ny rehetra tena rehetra makasitraka pastera tahiny Jesosy antsika rehetra. Alleluia. Mankasitraka indrindra andrana vavitena ankoatary zaksika tao anatin'izay fizarana fahatsapana mahamy izay koa. Andriamanitra koa ny hamaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany ranam-bavitiana. Halleluia. Izay ary no ela. Inona ary ny hitanareo efa mifanaraka amin'izany izy izany izany toriteny izany anao iritsika amaranantsika fotoana. Misy fotoana moa ny fotoanantsika mba tafakatra adiny roa latsaka dia nefa hita mihitsy somary efa alina mihitsy any Madagasikara rehefa ohatr'izay sany amin'ny toeran-kafa dia ezahana mihitsy hanao nirantsika ny fandarantsika mba hatongana azy tanteraka eo amin'ny adiny iray satria mantsy ny tena faharetana ara-dalàna ny fandarantsika. Atao ao izy ny ohatraohatra foana dia androany akory tsy hoe ny ezahana natao hanina mihitsy fa tena izay mihitsy io sandolahy ndao ary lalandavitra dia neny lina hiara hivavaka dia hoe persévère. Misy ireo persévère izay koa ny amin'ny teny frantsay ve any Joseph Davy zao ary ndao ary ireo telo ireo mba anaovantsika fifidianana kely ndao ataontsika fifidianana ireo hira telo ireo lalandavitra dia hiara hivavaka dia persévère any Joseph Davy. Dia mba manoratra kely nareo raha ohatra zany ireo telo ireo isafidianana dia anankifolo ny point dia izay mahatonga efatra voalohany izay mahatonga point efatra voalohany amin'ireo no ataontsika. Hiara hivavaka Andrija Rasolonlehibe, lalandavitra ny ZAMDF dia persévère any persévère amin'ny verbe persévérer zany sa hoe raha persévère izy ary ny tianareo atao amin'ireo indra mbola tsy fahenoko mihitsy mantsy izay teny mitody izay dia safidianantsika ireo. Iny ary ny hitanareo tsara ataontsika dia izay vidinareo amin'ireo telo ireo no ataontsika izay mahatonga safidy efatra voalohany amin'ireo no ataontsika. Halleluia. Dia mivavaka satria ary ndao ataontsika anaty soa koa mivavaka satria marina koa izay mivavaka satria izy amin'ireo efatra ireo ary Joseph Davy sa persévère sa mivavaka satria sa lalandavitra. Iza mba diakona mba manisa kely ny mpandresy eo azafady dia arefantsika ny hira. Lalandavitra hitody persévère Joseph Davy telo zay Joseph Davy lalandavitra roa zay dia Marina Tiana iny any Marina Tiana efa persévère daholo zany vavaka satria zay vao nisy fanondroany le Joseph Davy zany nohotry ny Alléluia. Zay vao nisy fanoteniny Alléluia. Lasa ny persévère lasan'ilay persévère zany ny loka dia io no ataontsika androany. Alléluia. Io no ataontsika dia ao anatin'izay hiditra ny mpivavaka ho an'ny firenena dia ho ataontsika izay izy izay sotra rehetra nandray anjara tamin'ny fifidianana. Alléluia. Efa nivoaka ny didin'ny HCC persévère zany no ataontsika. Alléluia. Ndao ary manofinaritra atao lery tsika rehetrarehetra.
Si tu as mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, comme tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère, oh oui, persévère, 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 mon frère, persévère, oh oui, persévère, 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 ma soeur, persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Oh non, elle s'accomplira. Alléluia, elle s'accomplira. Amen, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réel cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oui, mon frère, que ce qu'il promet, frère, ma soeur n'est jamais vain. Sois fidèle, il faut chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Quand il dit, les choses arrivent. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ceux qui lui appartiennent. Oh, persévère, 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 sa parole, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Certainement, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Eny Jesosy malala, aharitra tokoa izay amin'ny vava karaha izay no tohevitra ao aminay androany, fa tsy mety tokoa raha tsy mangataka mandrakariva, raha tsy mivavaka mandrakariva izay ka tsy reraka. Mehoery ary izay Jesosy, mehoery izay mba hanapaharetana amin'ny fivavahana, mehoery izay mba hangataka mandrakariva, mba hiantso mandrakariva, fa na dia tsara tsy marina aza dia nanome rariny. Mainka avefa Jehovah Andriamanitra ianao ao an-danitra ao, ilay Andriamanitra marina. Dia mahatonga Jesosy fa betsaka indray ny olona nandray an'izany afatra izany androany. Betsaka ny olona amin'izao fotoana izao mitady zavatra, mitady vahaolana, mitady famonjena, mitady fanasitranana,
mehoana ny faharetana fa ao anatin'ny faharetana no ahitany evalim-bavaka Andriamanitra. Misaotra Jesosy malalo, misaotra satria dia pirofo maro tokoa ny hitanay fa atao ireo olona tsy mba naharitra tamin'ny fivavahana ary tsy mba tafajanona tamin'ny fivavahana, fa ireo izay naharitra sy ny fikitra dia mbola tazana manompo alao foana satria namaly tokoa ianao ary tena misy valiny ny vavaka ary tena manova zavatra ny vavaka. Misaotra Jesosy malalo. Tenena mandrakizay ny anaranao tahiozany teny izany mba tsy ho very, tahiozany teny izany Jesosy mba tsy ho latsaka an-dalana ary tsy voatsainiko ny vorona mpihaza fa aniry amin'ny tany lonaka ato anatin'ny fonay dia amoa avy zato eny ary hivy tsy manam-pataperana dia hiboboky ataka ny loharano velona aty anatiny eo fiainana mandrakizay. Misaotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Hivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao nao mpandroserana mba tsika hitody raonsoa hivavaka ho an'ny firenena. Anao ny fitenenana. Oksika hivavaka. Jesosy ao misaotra anao izahay. Na enony teninao indraiky toa Jesosy malalo. Izay tena maminay satria tena ilainay amin'izao fotoana izao izany mivavaka izany Jesosy io. Mivavaka ary mba tsy ho reraka fa omenao hery tokoa izahay mba tsy ho reraka fa ilainay no mivavaka Jesosy malalo. Miresaka aminao, mitalao aminao izay zava-manahirana nay rehetrarehetra. Dia malivavaka nay no Jesosy. Anampinoana izay ny valim-bavaka izay omenao anay. Satria entiny anjely ny vavaka izay ataonay, mitetehy isa-minitra eo ambony vatolampy. Dia ianao Jesosy malalo maniraka ny anjelinao indray hitondra ny valim-bavaka anay. Misaotra Jesosy io. Toy ny efa nahazo izahay raha mivavaka aminao eto satria tena nakasika ny fonay ny teninao androany. Noho izany ny firenenako Jesosy malala entinay ambavaka. Maro dia maro koa teo ambony vatolampy ngeza be ny ranomasonay izay vavaka nataonay tamin'ny firenenay. Ianao mahita malala ny zavatra misy ao amin'ny firenenay Jesosy malalo. Mbola malivavaka anay ianao. Ka ino anao izay fa hiova ny firenenay. Ao ny any am-ponja, ao ny marary mafy, ao ny olana rehetrarehetra izay mianjaka eo amin'ny firenenay. Indrindra tao aorianan'ny fety izay nankalazana ny nazahoana ny fahaleovantena dia maro ny zavatra hitanay fa misy tsy mety ary nampalahelo dia petraka eo am-pelantananao izany Jesosy. Hitomaninay tokoa mba hamalinao izany vavaka anay izany. Amin'ny anaranao Jesosy malala no angatahanay izany vavaka izany. Raha tory izay amin'ny hoala teny anjelinao ane, mitoby manodidina anay tsirairay avy isa-tokantrano. Halleluia. Amen. Halleluia. Mankasitraka indrindra andre ranabavintsika hitody tanaty vavaka mamy. Tena mamy be ilay vavaka. Dia misaotra anao. Misaotra ihany koa ny ranabavintsika Jasika Patitsy tamin'ny toriteny. Dia misaotra betsaka ny ranabaviteny Rakotodrazaika tamin'ny vavaka. Vao nanomboka mihitsy ny fandala dia efa nafinaritra tao ny fandraisana anjara. Andriamanitra manakaipasaona maro fitehana rehetrarehetra. Misaotra anareo koa tonga niaraka taminay teto androany dia matoky sy minao fa nahery ianao niala teto. Azadia fa mbola manana fotoana ilayntsika rapitro amin'ny 7 sasany alina, amin'ny 8 sasany alina tsika rapitro dia miaraka eto miaraka amin'ny fandarina misy andrata irana amin'ny mampionina dia miasa koa anatin'ny vavaka fiambenana. Akiradio.point radio12345.com akiradio.radio12345.com afahanao meny nonjapeo akiradio. Misy toriteny zaky ny adiny telo amin'ray amin'ny 7:07 maraina amin'ray amin'ny 7:07 misy toriteny foana samita iny tompo raha pitsidrantsika mihaona
dia mirary alina fifitsarana amintsika sy tontolo andro mba mpasoavana sy mba mpandresen'Andriamanitra. Alleluia. Amen.